Ahitagny soano gny raty. Va chercher un verre. Kokotsy avao gny fo, tofotofotsy maty ao mijaly. Ho avy amilako eo, hafaly abevatra, tsy omby dratra. Mandraky ao avy eo agnilako eo. Saona tsangana, mijoro soaty misy raha marary. Saona tsangana, ravoravo lava tsisy tomany. Matanjaka aho, lafa zaho roegny tsoroko ao igny. Natsangana aho hoe raio mihoatra gny vitako. Saona tsangana, mijoro soaty misy raha marary. Saona tsangana, ravoravo lava tsisy tomany. Matanjaka aho, lafa zaho roegny tsoroko ao igny. Matsangana ao hoe raio mihoatra gny vitako. Saona tsangana, mijoro soaty misy raha marary. Saona tsangana, ravoravo lava tsisy tomany. Matanjaka aho, lafa zaho roegny tsoroko ao igny. Nasandatra aho hoe raio mihoatra gny vitako. Saona tsangana hoe Fui quando ni haiko, fui quando ni haiko, campiazawa. Fui quando ni haiko, se sucio. Fui quando ni haiko, campiazawa. Fui quando ni haiko, fui quando ni haiko, campiazawa. Fui quando ni haiko, fui quando ni haiko, campiazawa. India, Rituri, Tuantanano, Livia, Daki, Yandioniait, Rufani, Rinau, Ise, Bamiku. India, Rituri, Tuantanano, Livia, Daku, Yandioniait, Rufani, Rinau, Ise, Amiku. Fui quando ni haiko, se sucio. Fui quando ni haiko, campiazawa. Fui quando ni haiko, fui quando ni haiko, campiazawa. Simplifiainaku, utuini fana, titaveluna, rudu ficure,
eu fique assar tua vita qui guardana fui quando dirai ti sucio fui quando dirai cambia sala fui quando dirai fui quando dirai cambia sala fui quando dirai ti sucio fui quando dirai cambia sala fui quando dirai fui quando dirai cambia sala fui quando dirai fui quando dirai cambia sala fui quando dirai fui quando dirai cambia sala. Knows what tomorrow brings in a world few hearts survive. Het is mixado da Miguel. All I know No, is the way I zo vanaf het. when it's real. I keep it alive. Ooh. As long there are mountains in our way, but we climb the stair every day. The is up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Is up where we belong, far from the world below, where the clear winds blow. Sun, hang on to used to feet. Look out, looking behind. All we have is here and now. All our lives are there to find. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love is out where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love is out where we belong, far from the one we know, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Life's you and I alive. Day, love is out where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love is out where we belong, on the wild we know, where the clear winds blow. Love is out where we belong,
ohatrany ho faty ohatrany tsy mahatsiaro ho faty zany nandiha tamin'izany hery zany tamin'ny tany amin'ny taona 770 tany amin'ny hira amin'ny ilay film hoe Top Gun ary tena na azay tanora hoe tamin'izany taona 770 zany tena raha miala tsiny aloha tompoko tsy afaka anseura zay tena ialako tsiny aminareo mihitsy satria maromaro ny dossier mbola nalefako any amin'ny tokony andefasana azy no toy ny azy tony satria noho ny sécurité dia tsy maintsy mandefa ny zavatra tokony andefasana azy satria any amin'ny toerana tokony ametrahana azy zany hoe ny zavatra zay alefako eto zany dia tsy maintsy any amin'ny toerana sura sy tsy atahorana hoe mety isy olona akana ohatran'izany no anaovana azy dia zay no nataraiky dia nanjary tsy afaka ny seura zay tsony satria mbola manam-potoana koa rehefa aveo mbola misy olona ho raisiko afaka adin'iray sasany dia ialako tsiny de meloa zany lasa lotsika androany nefa izay koa ny fanindritsika rehetra falomerabanao Andriamatoa Antelmampara ny Raparany Anitombo elaela ianao zay tsy hita Andriamatoa Antelma salama ve tsika ny Genève any olo-kafa indray zany secrétaire général lefitra ny akama no any Genève any amin'ny frontière moa salama daholo tsika Ereza Zinkerazany sy ny tôly Jepeu amin'izany hira izany miaraka amin'ny bolide amin'ilay tsara carrosserie amin'izany manidina ery amin'in'le tanao le route miala Floride makany Californie 6000 km eo ho an'izay tsy nanao an'izany ka manam-bola mety mbola matiatoka tokony jerena kely ary niofan'ny tomobile amin'io tsy de lafo hoe ahoana tamin'izany andro zany ary indrindrindrindra fa hoe tony le tomobile tsisy tafo tony tanjatanjaka tony ny galety ny litatry ny lasantsy tamin'any tsy même pas andao atao hoe 45 za tany États-Unis zany ny teneniko io zay nga manotiny Scientology tenenina eto ny fandaratsika dia araky ny vovovoana tsipoko anareo teo hoe tratrako reto hiditra amin'iny tsika rehefa aveo sady hiditra amin'ny resaka volamena fitsarana tany an'iny dizy teo tany Afrique du Sud ary hiditra amin'ny resaka tatasika isika ka ny tatasika tsika androany dia ny lalana ny diavin'ny akama na ity fandaratsika ity zay no ho azavaiko eto satria tsara ihany mahafantatra hoe taizitsika amin'ny ainga de ho aizitsika de ilaina fanazavana zay 2 minitra kely fotsiny mba mamela satria adiniko ny inona fanafody de aloha inona fanafody kely vetivety de andefasako hira milay be nareo de eo rehefa miverina de tonga de manomboka tsika hira fanahitana sa hira inona reo nalefako anareo
tsika satria manjary lany ny ino izy teo, lany ny zigan'ny ireo akama sasany fa de hanombotsika. Ny tatrasika hoa de ny hoe ny lalana lalovan'ny akama sy ny hoe ity fandaharana ity. Tena tsy afenina fa ity fandaharana ity zany a tena tany amin'ny voalohany a de hoe andraisana anjara amin'ny adidy amin'ny firenena azafady na hoe valobabena zany a redevabilité ozy izy amin'ny filazany sasany aby a de anaovana atsikera ny zavatra tsy mety sy ny tsy manjary ary ny famakina batsirana, ny fitondrana tsy mandeha any amin'ny laony, ny fanararaotana, ny injustice, ny bien malaky, ny blanchiment sy ny karazany, ary eo koa raha ny fanondanana ny drogy sy ny karazany. Satria semble-t-il hono a rehefa manao an'ireny théorie na expert amin'ny resaka détournement de tout genre no zaraiko aminareo a de ny hoe rehefa ny olona no manomboka mikitika amin'ny resaka exportation na volamena illicite zany, exportation illicite na volamena dia ny zavatra manaraka ny voalohany hony dia ny vehivavy aloha. Zany hoe le olona mpiandraikitra n'io zavatra io vetivety kely maika ny kanady. Oui, anaty émission nama, ahoana? Anaty émission dia manaraka hono ny vehivavy ary ao anatin'izay koa ny vola sy ny tomobile, ny jet privé, fa mbola tsy ataony ireto ny amin'ny malagasy mitovy amintsika dia ny azafady ny tsy ataony de ny manaraka koa ny jet privé de ao andaniny ao manaraka akakeo ny volamena, ny drogy. Zany hoe drogy, volamena, vehivavy, zany hoe fitombenana zany tonga de aloha zava fotsiny ny amin'io zavatra io. Drogy, vehivavy, volamena dia ny luxe rehetra zany a. De anjaratsika zany mieritreritra hoe fa ny fiainana izy no mivoatra aingana indrindra tao Madagasikara ary rehefa jerena le tranon'dralà zany a dia mitovitovy amin'ireny le tranon'ny Pablo Escobar reny a na ny couleur ary a mitovitovy amin'ireny le tranon'ny El Chapo reny a le mexicaine malaza be iny zany. Zay zany mba miangavy anareo hoe raha tena mba te hahalala nareo zany hoe ohatrohatran'ny ahoana ny toetoetran'ireo le mpanao fiaramaizina malagasy ireo eo amin'ny fitondran'ireo a manafangaro ny business sy ny pouvoir politique de mba jereo le film hoe El Chapo, tena tantara marina izy iny amin'ny Netflix nareo mijery azy. Fa tsy afeniko anareo fa raha vao mijery an'io nareo indray mandeha de tonga nareo de accroché eo ary mety tsy matory mihitsy ary indray alina hijery anazy fotsiny eo satria mitohitohy lavabe le izy a. Chaque ino izy teo ino moa filazan'ireny série sa épisode de tena intéressant be foana le izy a. Fa tsy zay moa no resakitsika fa ny hoe hamaky batsilana ny resaka fanodikodinana, famotsiana vola, fangalarakarena, ny fitombokarena illicite sy ny karazany. Zay zany ny etombohan'ity, zay no nandehanan'ity fandaharana ity ary tamin'izany dia niainga tamin'ny thème hoe izany ve satria
fantatro mihitsy fa ny zavatra rehetra zay ho teneniko dia mametraka fanontanianareo izany tokoa ve? So de marina ary zany, izany ve? Izany ve? Satria tsy ampozina zany raha ohatra hoe takany raha ny tenako manokana araky ny lazaiko anareo tsy nieritreritra mihitsy hoe tonga any amin'izany hoe journalisme zany ny devenirako. Fa actuellement je le suis et je vous dis que j'aime beaucoup mon métier. Parmi tant d'autres zany, za moa be dia be ny asa ataoko fa lazaiko anareo fa anisan'ny tena ao anatin'ny pièce maîtresse na hoe fondamentale na stratégie de base ao anatin'ny asako mihitsy amin'izao fotoana izao ny resaka hoe journalisme ity ary tena tsy afeniko fa efa lasa lavitra tsika raha ohatra hoe ao anatin'ny roa taona fotsiny no navita dingana lavabe. Ny antony nandefasako an'le hira ninga Joko Kera teo le Up Where We Belong dia misy teny milahatra telo ao azotsika raisina ahafahana mahafantatra hoe inona ny lalana nandehanantsika dia hoaizitsika ary ahoana mombamomba an'izany. Milaza nga Joko Kera amin'iny hirany iny hoe the road is long. Lavitra ny lalana ozy izy ary lava. There are mountains in our way. Zany hoe misy tendrombohitra koa ozy izy maromaro amin'ny lalantsika. But we climb a step every day. Zany hoe isan'andro dia nisy dingana vitantsika isan'andro. Lavitra ozy ny lalana ary tena feno tendrombohitra manakatsakana amin'ny lalantsika. Zany hoe miakatra ianao zany de midina ianao, miakatra ianao zany de midina. Ary tena nisy teto amin'ity fandaharana ity mihitsy zany hoe miakatra be tsika tahakatra hatrany amin'ny 1500 personnes, 2000 nanaraka atsika. Fa rehefa niova ny éditorial atsika satria eto tsy natao anafisafona olona na andokadokafana olona dia nidina zany satria nisy ireo fanatika mpanaraka atsika. Ary tamin'izany raha ohatra hoe resahan'ireo fanatika ireo zany dia tsotra be le izy hoe ireo fanatika ireo dia nieritreritra aleo hazava zany hoe reto fanatika tia ny Ravalomanana. Faly be mihitsy zareo rehefa nahita anahy tamin'ny voalohany ary rehefa nihaino anahy mihazakazaka mihitsy ary tena vraiment hoe ils étaient addicts. Tout le temps ils étaient là ary faly mihitsy zareo manaraka anahy. Bon, ils étaient à peu près 200, 250 teo, 300, on va dire tout au plus. Ary zareo nefany rehefa tamin'izany androany hoe mihaino anahy dia tsy mahatsapa mihitsy zareo hoe ary tsy mba nieritreritra mihitsy hoe ity olona ity ne tsy azo negosiana amin'ny resaka droiture. Ity olona ity ne tsy afaka anakatona amin'ny masony amin'ny zavatra tsy mety mitranga zay mety ataona mpanao politika anankiray. Dia tamin'izay oro zay no rehefa navoaka amin'izay ny fotoana, tonga ny fotoana hoe navoaka amin'izay mombana mpanao politika anankiray ohatra hoe Ngia Ravalomanana zany dia nidingina ny rambon'reto 700, 800 ary ny grevy dia niala tsy nanaraka ny fandarana izany vetsony. Ka dia nidina tany amin'ny 250 tany no nanaraka atsika tamin'izany andro. Fa ny zavatra ataon'zareo dia zao rehefa vita le émission dia mijery avy ato ambadika ry zareo zany hoe tsy hitantsika intsony fa 2 minitra raha ohatra hoe 280 personnes manaraka atsika vao mikatona amin'ny fandarana tonga dia tafakatra any amin'ny 2600. Zany hoe niainga tena hoe niainga tany amin'ny kely tany amin'ny voalohany tsika à peu près tena vao nanomboka mihitsy ny émission antsika teo amin'ny 100 teo no nanomboantsika. Misy moa amin'izao fotoana izao zany miezaka manao mitovitovy an'itony azo atao ny mibosta an'itony émission itony fa za zany tena contre an'izay mihitsy satria za tsy te hamita tena.
misy olona niarakaraka hoe nanao teny zany mba te hoe mba te hanao izy zany mba te hiteny firy taona ty aoriana mbola olona 10 manaraka azy mba menatra ihany ny tena hoe 10 ve ny olona manaraka azy. Ny azo ato amin'ny YouTube ato a raha hojerena zao de any amin'ny 80 olona 63 personnes ry zareo zao ny ao amin'ny YouTube ao ka mba menatra ihany zany rehefa hoe misy olona zany tsy malala hoe tsy valeurako ty ary tsy mety amiko ty zavatra ty satria vao mijery ny tavan'le olona fotsiny le followers zany tonga de mahita an'le taremy kitotoana be na de amboarina be toninina ary tonga de mikitotoana ny azo io misy olombava mbola eo ihany nareo d'accord gaga. La femme m'amène la beauté, l'homme l'intelligence, c'est ce qu'on dit d'habitude. Mais quand la femme n'a pas la beauté, tout le monde s'enfuit. La preuve, 50 personnes na sisa manaraka an'ireny olona ireny mba ilaina na ao zany ny beauté morale ao ihany ny beauté physique koa mba ilaina koa quelque part fa misy zany a tena hoe tsy miainga mihitsy na amboarinao toninina ary io tsy mety mihitsy na fond de teint miezaka be toninina raha tsy tafy io fa de tonga de mizapy ny olona zany sendra tonga teto amin'ny écran manko izy iny ray andro zay hoe ity le raha mahatonga kitotoana zany ny tarehany de gaga ihany zany satria mikitotoana ambakiny toe-tsainiko de lavitra ny lalanao ary tena lavitra tokoa satria lavitra le izy ho amin'ny sasany satria raha ny tsika manokana tena efa betsaka ny dingana vitatsika na nisy ara ny te-ondrom-bohatra na nisy ara ny opaopa fa tena hoe araky ny tenin'ny Joe Cocker hoe we climb a step every day. Zany hoe isan'andro de nisy etape vita teto. Ka raha am'izao fotoana izao tsika no hoe anisany hoe tena fierté maro zany ny fisehoana na hetsika nataon'ny akama tsy nanala baraka ny fandaharana izany ve na ny hoe ndao sahy mihitsy ny hetsika izay nataontsika satria raha ny hetsika tany amin'ny voalohany fotsiny 7 tonga de tafakatra tany amin'ny 600-700 personnes voandina tsy resahana ny resaka arabola amin'izany hoe tonga de matanjaka be le fikambanana tena lazaiko anareo hoe vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être fier de votre choix. Et vous pouvez aussi fier de votre option. Parce que choisir, écouter et suivre Fleury, c'est une option, c'est un choix. Parce que je sais que ma personnalité, je suis quelqu'un de très exigeant et difficile. Mais on n'a jamais joué au pied ensemble, chers messieurs. Mettez un peu de respect dans notre relation. Et ce respect doit être réciproque. Tsy de tiako loatra zany reny le olona manao affinité facile reny. C'est pas mon style. Tena manaja olona foana zay no mahatonga anao hoe manao tompoko foana rehefa eto. Ary izay ny tena hoe karakteran'ny akama rehetra mampagaga ary tena mitovy le izy. Parce que en fait ny tena marina ny akama matoa niditra tany amin'izany atao hoe nini nanapa-kevitra ny tany amin'izany hoe ny Ravalomanana ny André Rajoelina dia ny akama dia progressiste ny akama. On prend ce qui est mieux et meilleur mais on rejette ce qui est nul. On les a vus conduire, gouverner notre pays. Ça nous a menés où? Dans la pauvreté absolue. Na miteny ary nareo hoe tafakatra 7% ny économie tamin'ny andron'le rangaha ankiray. Fa azadiny nefa tamin'ny andron'ny dadan'ny Dlalany nanomboka ny délestage. Azadiny rehefa tamin'ny andron'ny Dlalany tafakatra hatrany amin'ny 20 000 ny litatra menaka. Azadiny rehefa tamin'ny dadan'ny Dlalany no niakatra 400 ny kilao amin'ny vary. Ary azadiny tamin'ny andron'ny dadan'ny Dlalany ny ekarany litatra ny lasantsy farafakely ny 300 isan-jato.
Ary azadino rehefa tamin'ny andron'ny dadany dralahy raha niainga 1500 tamin'ny andron'ny Garatsiraka Didieny niala teo amin'ny fitondrana izy ny devise. Tamin'ny andron'ny dadany dralahy tonga dia tafakatra tany amin'ny 9 000 euro e, 9 000 FMZ ny euro e. Zany rehetra any tokony jerena daholo marodefa ao anatin'ny zavatra tokony resahana zany. Tamin'ny andron'ny dadany dralahy koa nisy injany hoe tsisy tsony ny karama vary masaka fa karama vary manta. Ny anina an'io dia davina rafakapitso. Famodiana tsito zany. Ka izay lalan'izay rehefa milaza an'le marina ohatran'izay ianao hoe ny vola mihodina ry lasa ny bluestone na ny volan'ny covid taonakaiza sy ny karazany maromaro ny zavatra navoaka teto. Marary reny ho an'ny olona voan'le izy fa tady koa nefany fa ny akama fleury koa dia voaopa. Raha ny surnom zany hoe voatavo, loxa, opa, tsy opa amin'ny telefona amin'ny MP sy ny karazany, tena misamy teny anareo aho fa raha tsy nanana anareo mpanaraka anahako, mpanaraka an'ity fandarana ity, efa nety niataka, efa ela satria ny tena tsy zaka indrindra ankoatran'ny opa dia ny menasa. Maro ny menasa ny ainga teto, ary maro aminareo moa no miteny hoe mitandrema ihany fa mavandoza ireo olona ireo. Tena fantako tompoko satria haiko tsara ny toetran'izy ireo, tena mavandoza ireo ary tena mahavita tokoa. Anisan'ny dingana hoe tena ngeda be vitan'ny fandaharantsika dia nampiamotra amin'ny fanjakana tamin'ny resaka Ambohitsimanjaka. Tena nandray anjara betsaka tamin'iny tsika ary ampanetretena ny teneniko hoe nandany vola makarena mihitsy tamin'iny tolona iny. Amin'izao fotoan'izao dia tonga eo amin'ny sehatra ity volamena 370 kilao ity isika amin'izao fotoan'izao. Ho an'ireo mieritreritra sasany hoe voandroany na voaingana io 370 volamena io no narahan'ny fleury Rakotomalala akaiky dia diso tanteraka izy. Efa nanomboka tany amin'ny 2009 toko no nanarahako an'io. Tany dia efa tireny sonnette d'alarme hoe orzala, amin'ny kilao. Hidra detay amin'izay manko za rehefa avy eo fa par rapport an'izay volamena izay. Fa ny resaka tiako raisina amin'izay dia hoy aho hoe izao ny zavatra tokony ho fantatrareo ho an'ireny olona tia hifaninana amin'ny fleury Rakotomalala ireny. Fleury Rakotomalala toko tsy mijery ny zavatra vitanareo. Tsy manam-potoana akory hienoana ny zavatra ataonareo. Donc tsy fantako mihitsy ny zavatra vitanareo. Ary fleury Rakotomalala tsy mitsongo vaovao any amin'ny olona fa la limite izy no mizara vaovao. Efa niteny hoe quand c'est du réchauffé, je ne fais pas et je ne traite pas, sauf exception. Ka raha ohatra ny resaka volamena any Afrique du Sud ny resahana amin'izao fotoan'izao dia tokony ho fiera ny akama rehetra sy mpanaraka eto satria anisan'ny konsiderena sy enoana ary vakiana ny investigation kely tena kely izay mba vitantsika. Soran'Andriamanitra mba mahay an'izany teny anglisy zany ihany, manoratra surtout. Tena kely mihitsy fa considéren'ny olona ny expertise-tsika, considéren'ny olona ny investigation-tsika. Izay no ahafahako miteny ny zavatra teneniko eto ananako proof daholo. Tsy manao aventure na manao spéculation toy ny hafa hoe izao na izatsy
tout ce que j'avance ici, j'ai des preuves. Autrement, ce n'est pas du journalisme. Ny fotoana hitenenana azy no andrasana, misy fotoana ny zavadrehetra, fa amin'ny voalohany aloha mba essayer pour vous tenir aussi en haleine dia step by step, comme il a dit Joe Cocker, climb a step every day ozy, satria misy zavatra zay tsy tokony ambara amin'ny ora anankiray dia tsy maintsy mitandrina tsika ny amin'izany satria na ny asa natao efa tany amin'ny taona 2024 mipotika ao anatin'ny 2 minitra noho ny fidedadedahana, mila manana pasiansa zany manao an'itony asa itony, na de hoe efa lasa lavitra be ara ny renseignement tonga ao am-pelatananao dia misy zavatra tsy azonao tenenina mihitsy fa bribe na hoe tu fais comprendre à l'autre que on sait que c'est lui l'auteur ou bien ce sont eux les auteurs de telle ou telle opération illicite et malveillante. Efa lasa lavitra tsika raha ohatra hoe mihoatra amin'ny maro ao anatin'ny sehatra zany atao hoe investigation zany, na hoe filazana ny zava-misy zany, na hoe journalisme zany, ampanetretena tompoko iondrehako eto anatrehanareo satria tsy vitako zany raha tsy teo nareo. Tena ampanetretena fa tena tsy vitako zany raha tsy teo nareo. Ary tsy vitako koa zany raha tsy teo ilay Andriamanitra tompontsika. Tena tsy vitako zany. Satria ny tenako tsy de hoe tena hoe intelligent na hoe super intellectuel tonony ahoana. Non. Tsy zay. Eo nareo tena be dia be nareo manampy ahy. Jesosy koa manampy ahy. Mandikan'izany raha amin'izao fotoana izao tsika no lasa lavitra ohatran'izao. Andray zao misy teny hoe lasa lavitra aminay hoany e. Tena misy antanatohatra tompoko le fandehanana any amin'ny tolona. Ny zany atao hoe pour conquérir le pouvoir zany, c'est pas moi qui vais conquérir, mais je sais qui sera la personne, qui sera le futur président de Madagascar. Ça, je le sais. Ho avy ny fotoana afantaranareo an'izany. Fa ny zavatra teneniko anareo, aza mandany andro any amin'ny zavatra tsy tokony andaniana andro. Raha ny teny hoe ilaina mako le ohatra ianao zany miteny am'le olona hoe ao ny teny hoe 5000, ao ny teny hoe 7000, ao ny teny hoe 10 000. Fa za aloha mino fa ny expertise-ny Le Monde 7000 personnes miteny ambolikandrona. Iny angamba ny marina fa fananiko natao hoe 200 000 personnes. Rendez-vous compte que 200 000 personnes, ça ne représente que pratiquement 17%, satria efa 1300 mahery zao ny ao Madagascar amin'ny ao Antananarivo. Même 200 000 personnes, ça ne représente que 17% de la population tananarivienne. Alors qu'on s'arrose le droit de dire et de parler à la place des 83%. Ahoana moa izy le ankiray zay hoe ianareo vitsy ireo ve? Za kosa aloha tsy miteny hoe vitsy ry zareo fa 7000 personnes zany efa vahoaka zany. Efa vahoaka zany. Tsy azonao tsiniavina zany fa zao fa maninona le izy no tsy vahoaka matapitrisana. Dia arak'le tenin'le olona
tao anatin'le adihevitra tao anatin'le toalina hoe matoa zay tsy mifidy de tsy hitanay tamin'ireo le andrasanay. Fa tsy hoe andranonareo mazaka olona 200 000 personnes eo de mizesto nareo hoe nareo ny tompon'ny safidy rehetrarehetra. Diso tanteraka zany ozy ny elona. Ary za raha tena mino a, tena mino tanteraka fa raha manao koa Andry Rajoelina de mitovitovy amin'ireny ihany koa ny vahoaka ho avy eo. Fa ho avy ny fotoana, ho avy ny fotoana. Anjaran'ny vahoaka ny mahalala hoe aiza ny tokony lalana, aiza ny tokony ataony, fa za ny ataoko eto de mitarika ny lalana hoe aty no mety ary aty no tsara. Ny aty teneniko tsy hoe aty amiko a, fa amin'ny lalana mahitsy zay no tsy hidirako amin'le hoe un jour je serai candidat na ohatran'izany. Là c'est pas honnête parce que on ne peut pas être juge et parti. Nareo zany nda vao maheno an'ireny mpanao politika ireny, mba miangavy ahy zany mba anontaniao aminy hoe ono ahy e. Sao de mba mety manome hevitra nareo de mba olo-kafa no mitondra. De za mitenenao faravapetraka ao zay fanontaniana zay a, tsy tan'le mpanao politika intsony ny atao fa aleo ny miala eo. Olo-kafa sena mitondra fa nareo menakavy reo re. Efa hita daholo ny zavatra nataonareo e. Ary efa fantatra daholo ny zavatra nataonareo fa tsy nangirana nangatsakatsaka akory le Madagasikara e. Fa au contraire raha ny vilahanareo no mitombo. Au contraire raha ny vilahanareo no nomey tsara. De zao manko am'izao fotoana zao fiazakazahana be. Ny miteny mamonjy radio, mamonjy télé de manao an'ity film rehetra ity ny mpanao politika rehetra. Manao an'ity fihetsiketsehana rehetra ity, avahako amin'izany. Ny ray aman-dreny Olivier Rakotovazaha. Tena avahako amin'izany. Goakantotry ny politika ireny. Tena avahako amin'izany izy. Ary aza adiniko fa matony ny gadray mipety. Efa dininareo sady manko zany. Ny gadray mipety raha tsy diso tamin'ny 2017 izy iny na tamin'ny début 2018. Oui, mi-2018 rehefa nanomboka le 73 députés. Satria anisan'ny nanapotika an'le processus amin'ny fatongavany i Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana ny fisiany pety tamin'izany andro zany. Ary aza adino fa efa ni-infiltré ny Andry Rajoelina ny fitorany Andriamatoa Rajaonarimampianina. De nisamborona ary nigadraina Andriamatoa pety. Efa manana expérience maro izy niteny tamin'ny Real TV iny. Matoa mieritreritra ny MFM hoe anangana mandatehezana. Dia satria hita fa mandringa le RMDM. Satria ny mahazo ny RMDM de lasa collé amin'ny Ravalomanana. Or, maro ny mpanao politika, maro ny vahoaka tsy mankatoa ny verenany Ravalomanana. Zay ny tsy mampandeha ny tolona io. Ary raha maheno ianao amin'izao fotoana izao, efa dingana hafa indray zay mahatantasika ny tantasika. Raha maheno ianao amin'izao fotoana izao hoe hipopoka hono rapitso, hitsipopoka hono rafakapitso. Ho forsena indray zany ny angalana an'ity fitondrana ity. Olona 200 000 personnes. Zaho manao hoe 200 000 tena efa tena sy karbonetra be mihitsy ny olona nangononareo tao. Olona 200 000 personnes nandeha eritreritra fa anapaka ny avenir an'i Madagasikara ka andeha hitondra amin'izany atao hoe any amin'ny fitondrana hamerenana ny Ravalomanana. Azafady tompoko, tena miala tsiny tompoko, ialana fondro tompoko. Aza atao forsinina takan'izany ny firenena
Avy eo raha misambotra amin'ny fanjakana rehefa avy eo no ny zavatra ketriketrika tsy milamina, no ny zavatra ketriketrika tsy manara-dalàna any ambadika any, de elako tsiny a. Tena elako tsiny fa tsisy dakoro amin'izany, ary maro ny olona masamijoro fa ny Andry Rajoelina, ny Ravalomanana tsy tokony hiverina eo amin'ny fitondrana intsony. Samy gravy ny zavatra vitan'ireo olonao ary nandritry ny preska 12 taona. Tsisy resaka afa-tsy Ravalomanana sy Andry Rajoelina ianamara. Vraiment ianamara. Nidina hono ny usine ny Lery, dia Lery indray hono niteniteny foana dia zao. Non, ny tena mety aminareo mitsamy miala nareo mitsamy dia hanosy lava any nareo a mihedimy fandramatrao. Fa tena leo ny malagasy ary tena leo tanteraka. Dia atao daholo ty sinema rehetra ty miara-manonjy e. Miara-manonjy amin'inona e? Nareo ve no te hanonja dia le fiainam-pirenena no pitehanareo? Raha ohatra tonga amin'izany miara-manonjy zany, dia ny zavatra anankiray angatahanay hoe manaovy Ravalomanana déclaration hoe za tsy hanao intsony fa olon-dehibe aho, alao hijanona sy hipetraka amin'ny maha olon-dehibe aho. Dia atsangana amin'ny mandatehizan'ny olon-dehibe dia mba miaraka ao nareo ambakin'ny Ratsiraka sy ny karazany sy Ratsira onana, satria ohatrany taonareo daholo. Eo ao zany nareo mba manao rattrapage hoe rattrapage. Zay manko fiteny aminazy fa tsy manao menace. Ao nareo zany no manao karazana comité des sages eo manolotra-aina amin'ny olona zay mety hitondra ao aoriana kely, satria le kely ty koa tsy aharitra eo e. Tsy aharitra eo. Ny fotoana fotsiny itenenan'ny Ravalomanana hoe tsy hanao intsony a dia sahako manao pari aminareo fa quelques semaines, quelques mois maximum dia voatery tsy maintsy manipoka i Andry Rajoelina. Satria amin'izay fotoan'izay tsisy fisalasalana ny vahoaka hoe ndao amin'izay ara fa Lery ary zany efa tsy hanao, dia mazava ny lalana. Mba imagineo anie zany hoe ahitanareo an'le fitapitaka sy ny karazany. Ny kabary ny Ravalomanana dia hoy izy hoe taona ny fasahiana ity taona ity. Tonga ny fihetsiketsehana. Le olona kabary an'le hoe taona ny fasahiana mihitsy no tsy hita. Fa izy Lery e, toa ny soloina sandwich sisa. Ny sandwich sisa ny revirevena teo dia mipetraka teo. Izy Lery e, feno miaramila hono manodidina ny tranony. Ohatray le aza. Zany ve dia motiva tsy voahana ny trano? Hafa kokoa le hoe voaka ny trano ny Ravalomanana, tonga dia ny samboriny Andry Rajoelina. Raha izay kosa aloha no mitranga. Dia tonga dia rodoben'ny vahoaka RV zany no miala eo, miainga eo, satria tsy anaiky an'izany ny vahoaka. Fa Lery ne tsy sahy mivoaka e. Tsy sahy izy. Nefa izy tena no miteny hoe taona ny fasahiana. Rindrina ny tsonao. Le olona zany hoe efi-dada no miteny hoe sahy. La oary izy 70 taona iny ara efa miteny hoe sahy. Tonga tany toerana. Io fa tsy tao data. Tsy tao data. Ka dia tahin'Andriamanitra daholo tsika aloha ny amin'izay fa mba hiengaviana mihitsy dada. Dado ao. Dado ao. Mba hampahendrena raha angamba mijanona ianao. Aleo reven'ny tanora amin'izay le izy a. Fa io ne natonga eo ary ianao dia tonga dia ho araka eo hoe hisokatra daholo ny magro eraky ny Madagasikara. Dia hisokatra daholo ny industrie. Tsy aleon'ny dada ve mijanona, dado ao. Mijanona dada.
dia sokafana neny usine ny dada ny dada ataony dada takalopatsa vidim-pinanana le politika moda ty tanindrazany dada tsy mety ato tsy mety aroa dada vao aingana tamin'ny 73 député teny hoe nazavabe ny zavatra nataony dada namaiany dada tonga dia nahazo ministeran'ny industrie zay ny namay azy sakafo ny uziniko dia nisokatra tokoa mazava amintsika zany karaha idada amin'ny filoham-pirenena dia ahoana ary teny amiko nareo hoe Fleury inona zany causenao zany fa izy ministre ny industrie ny rahalahy Guirivo zay ny ministre ny industrie taony ny azakazahana mihitsy ny azahoany Guirivo ny ministeran'ny industrie sy ny commerce ny ezahana ho azy tiako lazaina amintsika hoe raha te hidibingo dia andana ihany ry vahoaka fa matevina ny sosiny sasany dia anao hiahako eo varidra ny ekipindahana ihany manao fanatisme andana ihany manao fanatisme dia avy eo vo zay vo efa iny ny tia nanjo anay misy Fleury avotondray zay mba avoay zao tenena zay mako le film eo ry zalahy zany rehefa tsy voadona any ambadika any dia mbola tsy mindresaka manatona amin'ny monsieur Fleury izy fa rehefa manomboka tsy azo amin'izay ny karamany manomboka miodina ny afera ao amin'ny koromasiny karaha zay vao mitaraina daholo toko ahoana fa zay ny fandehany fa tsisy ninona azoko lazaina anareo fa nareo ny anary taoa zalatsaina Somari no dariva no mali ikeko fanisary adalaza zafetatra loatra za tsy navaly naparary fonao zanady tsikiniako za magnano azafady mabeity milalapita aminao za magnano mba mety mba mamela azafady zao aloha misy olona mba tiako mariana kely momba azy so anekely aloha ny tena hoe lehilahy ianao dia mijoro tsara amin'ny mahalehilahinao ary rehefa lehilahy zany dia mba miaraka amin'ny tovovavy fa tsy miaraka amin'ny lehilahy efa i Fleury Rakotomalala ny tsy natao anangina olona manu adinonao ve zany Fleury Rakotomalala ny journaliste manangona fotsiny ary izy manao feteriana ny ery manangona eninjato aty andafy aty tena sahako miteny aminao fa iny olona nangononareo teo Amerika Atsimo iny tsy navoan'ny olona voankoko tamin'iza candidat tany Ambatondrazaka mba nytanio Ambatondrazaka dia mba fantatrao zany hoe izy zany Fleury Rakotomalala zany tamin'izy candidat sotranao tompoko fananano adalagna za somary no dariva no mali ikeko fanisary adalaza zafetatra loatra za tsy navaly naparary fonao zanady tsikiniako za magnano azafady mabeity milalapita aminao za magnano mba mety mba mamela azafady ekono imarary zegny zataonao rara fesagna za tapako ano mitany zegny zataonao ranariagna za wafahitanao fa matsapaty azalatsegny za fa fotomara matoza milefitry
tadiavagaka. Tukanao baby, saulo melu maetis mandetan basulavakaya. Funtaminoza fatineti nato. Omeka nona ngilikilikiza Nangave zamba mela talanga zevita nanyana taela tsenoni sinaisha Tini tini no fatini mafumana tafona magie noza Tini masaki mama alisa fetacha domagi sofutika vita Wafaita no fama tapati Asala tensa fafukumara Matuza milefiti Samani loza tagamanaka Tukamamba baby Saulu menu maetis Mandetan basula takaya Benano bayo Bena fuma Maita sama isama Matel kwike manfaleno Maita sama chumu chumu chulava Wafaita no fama tapati Asala tensa fa fukumara Matuza milefiti Sama lilo zadagamanaka Tukamnauma baby Saulu menu maetis Mandetan basulavakaya Wafaita no fama tapati Asala tensa fa fukumara Matuza milefiti Sama lilo zadagamanaka Mama baby, I'm gonna walk my head. Soatra betsaka toko. Bon, hidra amin'ny raharaha Afrique du Sud tsika. Fantatro fa tsindrin-daona daholo nareo a. Zao ny tena marina e. Tonga eto amintsika reny le timotimo reny eno satria fantany fa eto no misy ny vaovao miainga voalohany zay vao miparitaka ary tsy afeniko aloha satria marina zareo tsisy idiran'ny dadan'laisany intsony any Afrique du Sud zany miala tsiny amin'ny teny ialana satria raha nisy idiran'ny dadan'laisany efa nizesta be dadan'laisany tamin'izany raha ohatra ka fa hatreto aloha dia fleurir Kotomalala ny akaikin'ny afo sy ny akaikin'ny kitay dia aty no mandalo ny zavatra rehetra. Okey, ndao ary. Androany zany raha anao fampatsiahivana kely tamin'ny lahady tsika tamin'ny zoma tamin'ny talata nanao émission larobia nanao émission spéciale hoe ny société antsoina hoe Parpia Gold teto ny voahan'izany voalohany ho an'izay tsy malala ary ny sasany raha tsy samy mamoaka an'izany akory hatramin'izao Parpia PARPIA zay le société Parpia Gold ary rehefa navoaka io
dia nilazaintsika teto tamin'izany hoe rehefa avy nilaza ny express satria za je ne pouvais pas raconter hoe misy procédure ohatran'izao mandeha satria zay anisan'ny engagement nangatahana tamin'ny tena amin'izany zavatra atao mahatonga ny tena akaikin'ny afo na amorim-patana amin'izany raharaha zany. Satria ny antony araky ny lazaiko atsika dia tsapan'ny olona fa pistage trandrahana tsara ny investigation zay efa nataontsika nanomboka tany amin'ny 2009. Mandreo zanak'dady ireo natalohan'ny 2009 ara dia efa nisy koa ny bois de rose mba hipetrahanareo tsara amin'ny toerana misy anareo any. Ka nitory ity société parpia ity zany nilaza hoe anazy ireo volamenireo ary tany amin'ny fitsarana ambony tany Johannesburg no nametrahany fitsarana ny fitoriana zany. Samihafa mihitsy zany par rapport amin'le procédure napetraka tany amin'le fisamborana sy ny restitution sy ny extradition tany Kempton Park Court na hoe palais de justice zany no ino izy teo no mandeha. Hafa ity procédure tany Johannesburg ity zay tany amin'ny fitsarana ambony tao a Johannesburg no nandeha. Zao tantaraiko anareo aloha ny déroulement dia avy eo vao hitantaranareo ny investigation vitantsika ary omeko primeur nareo ny amin'izany eto. Mahita fa misy pitsikily na karazany hoe olona manao espionnage ato, mpiasana karana fa tsy maninona fa ho lazaiko eto foana ny zavatra vitantsika. Ao androany fa 6 febroary zany no nandeha tao amin'ny fitsarana ambony tao Johannesburg ny fiarovatenan'ny tsirairay. Nanao ny plaidoirie zany ireto solitena elektronika de gaginareo hoe inona zany. Natao via vidéo conférence satria fantatrareo fa ny Afrique du Sud matanjatanjaka amin'ny coronavirus dia natao via vidéo conférence ny plaidoirie zany na ho andrareo milaza tompon'ny volamena parpia gold io zany averiko fa ny fanjakana ny parquet moa zany zay ao Afrique du Sud dia eo an-toerana dia iretsy miprezante ny azy dia hitan'iretsy ny ndreky zany sao indray misy makate mieritreritra ratsy amin'izany indray. Hitan'ny parquet zany sy ny fitsarana sud-africain ny plaidoirie ataon'ireto solitena ny ino izy teo société parpia Dubai dia nanao ny plaidoirie teo zareo dia raha ny ressenti aloha henoko avy amin'ireo collègues zany si l'on peut dire na confrère dia maivana ary tena hoe futile mensonge badilay ozy izy zalahy zay ny plaidoirie ndreky. Ary rehefa mivoaka ny plaidoirie ny défense zany hoe ny parquet zany ny fanjakana sud-africaine dia nirejeteny ary nolaviny nanao opposition izy amin'ny restitution ary ny démontreny tsara fa tsy amin'ny société parpia io volamena io fa tsy fantatra ny tompony hatreto fa ce qui est certain aloha dia tsy amin'ny société parpia gold io volamena io.
Inona ny antony? De araka ny efa nitantaraiko taminareo tamin'ny lahady sy tamin'ny talata tamin'ny lakamisy hoe rehefa tratra izy telo lahy reto de nilaza fa mpiasa tena, mpiasa indépendant, hoe miasa ho an'ny tenany izy nanao an'io zavatra io. Satria ny tena namay tamin'izay oro zay dia niarovana an'ireto gros poisson na grand patron ao ambadiky ny io aferana volamena io. Zay ny tena namay de nilaza ireto telo lahy reto ry Saïda zany tsy Saïda fa reto voasambotra reto dia hoe zahay miasa tena anay manokana io fa tsisy olona miaraka aminay amin'io. La notaniana hoe tena tsisy olona ve miaraka non tsisy de ils ont signé. Tapitapika eo nefany tonga ity société avy any Dubai ity de nilaza hoe mpiasanay izy telo lahy reo, tsy nisy proof netiny amin'ny mampiasanay an'ireo na iray satria raha hoe mpiasany tokony hisy contrat de travail, modèle de paiement de salaire koa, fiche de paie, ino izy teo reçu fandraisana karama zany, taratasy fandraisan-karama sy ny karazany, tsy nisy zany tao anatin'io fandehan'ny fitsarana io. Feno. Raha izay zany ny zavatra mitranga de androany afaka miteny ary moaly moa de efa afaka miteny amin'ny lakamisy ary tena sepitra ry le rony satria rehefa hita zany satria amienao amin'ny caméra moa zany tonga de hita be eo hoe iny fa mivalo alika. Rehefa nanao ny présentation ny reto fanjakana sud-africaine de kenda ry le rony ary fanina tanteraka. Ny élément tsy ananako ampelantanako zany fa mila confirmena sisa de hoe mbola le avocat cabinet anankiray ihany ve zay sady miaro ny fanjakana malagasy no miaro an'ity société any Dubai ity no tao. J'attends la confirmation et je vous dirai ça demain, très tôt le matin, à partir de la France, bien entendu, ka aza manany am'izay. Fa ny zavatra azoko tenenina anareo de zao, tsy ndondo, na hoe donto, na hoe draba, na hoe dindery ny mpitsara sy ny mpanao ankety sud-africaine. Tena ilaina ny collaboration ary ilaina ny fiaraha-miasa. Zay ny mahatonga ny Fleury Rakotomalala mahafantatra tsara tompoko ny zavatra mitranga ao anatin'io resaka io. Ka na vonoiny laisana ary raha tsy rarahako fa au moins efa napetrako ny plainte raha misy mamono aho de ireto olona ireto no mamono ahy. Satria tsy maintsy avoakako eto ho avy ny ora sy ny andro hoe ireto aby ny olona tokony andraikitra amin'ny volamena io. Efa fantatra izy tompoko amin'izao fotoana izao. Il suffit de lier les choses, produire des preuves, et les preuves tsy ho ela de ho azo. Asatin'izay. Tsy afaka miteny zavatra betsaka mihoatra an'izay. Ka izao, miteny taminareo aho hoe tratrako reto. Ty aloha ty nisy nitondra champagne azafady. Miteny taminareo aho hoe tratrako reto. De zao hiezaka ahako ny teny zay azoko tenenina satria tsy tokony aty amin'ny vahoaka mihitsy aho ny teny aloha fa tokony alefako any Afrika Atsimo ny source ny investigation zay nataoko. Tsara ho fantatrareo fa rehefa nanao recrutement na lanceur d'alerte dia
maro ny namaly, eny fa na dia karana azy namaly anahy. Tsy ny karana rehetra ny ratsy ry vahoaka malagasy, fa misy karana dia tena malahelo ary menatra satria efa mahatsiaro tena ho malagasy izy ireo. Efa mahatsiaro tena ho malagasy izy ireo, menatra ary malala secret. Za tsy miteny mihitsy hoe MFM ny hitondra ny fitondrana fa tsy izay. Ka izao, rehefa natao ny fanadihadiana, je vais vous regarder les yeux dans les yeux, et droit dans les yeux. Misy caméra roa eto. Rehefa natao ny fanadihadiana, dia tratra tsika fa ity société Parpia Gold dia anakarana mipetraka any Madagasikara. Eno tsara, rehefa natao ny fanadihadiana dia tratra tsika fa anakarana mipetraka any Madagasikara no tompon'ny société Parpia Gold. Ary io karana io efa voarohirohy tamin'ny resaka aferana exportation illicitana volamena. Il va tout de suite se reconnaître. Tena tratran'le ria, tratrako anao bainina, tratrako nareo mitsana, anankiroa. Ary ireo karan'ireo, mbola tsy azoko tononona ny anarana, hifonako aminareo mihitsy ry tompoko, satria j'ai pas envie de nuire amin'ny resaka hoe processus ny fandehan'ny procédure, fa tsy maintsy hifanilivreko moa ny anketiko sy ny investigationko. Raha tianareo fantatra, 4e livraison zay farafahakeliny. Et les gens ils sont très très reconnaissants à l'égard amin'ny piste sy ny investigation nataon'ny akama teto par rapport an'izany. Ireo karan'ireo dia izao ny zavatra ataony: miara-miasa amin'ny fanjakana tompony nandraikitra ambony ao amin'ny firenena ireo karan'ireo. Averiko, miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana tompony nandraikitra ambony ireo karan'ireo. Tsy lavitra amin'ireny resaka le lièvre ireny ny zava-mitranga amin'ity zavatra ity. Ananantsika profo hoe efa voarohirohy tamin'ny exportation ana volamena ireo karan'ireo. Ananantsika profo hoe miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ireo karan'ireo amin'ny alalan'ny fanafarana vary. Asa raha tadidinareo tamin'izany andro hoe 100 000 tonnes ny vary ho avy, dia ataovy ny calcul fa mifanandrifindrify amin'ny entana izay alefa any Dubai. 7 000 tonnes sisa no tonga. Io société io dia manao karazana groupeur
manao karazana manambatambatra, manao karazana transita koa ho an'ireo importateur karana maromaro ao Madagasikara ao. Dia any Dubai no mipetraka ny benefisy rehetra. Zao ry izy ry vahoaka malagasy avako. Na tia ianao na tsy tia, na malagasy ianao, tsy miditra amin'ny raharaha politika fa sarotiny amin'ny harem-pirenena. Fotoana kely sisa raha sitrapon'ny tompo ka hoe tsy miditra ny resaka haute diplomatie. Satria eo sisa no atahorako zany hoe ny haute diplomatie manko dia tsy maintsy misy fifanarahana entre firenena roa hoe aok'izay hijanona hampangina eo fa manjary micréer problema amin'ny toerana anankiray tahaka ny hoe aty Madagasikara zany. Fa tsy ahoako zany ary izay no nahatonga anahako hoe aleoko anticiper n'ity zavatra ity sao sanatria tonga amin'izany tahaka ny zavatra nitranga tany Singapour, tsy tany nalehan'ny vola, tsy fantatra hoe nakaiza ilay izy, ohatrany nisy olona tonga tena vita trano be nilay be fotsiny teo, dia tonga dia ni-anticipeko ilay izy hoe izay no izy ry vahoaka malagasy hoe ny tompon'ny paripia dia karana mpanondrana importateur na vary, menaka, PPN sy ny karazana. Tsy maintsy hivoaka io anaran'io tôt ou tard. Ao anatina quincaillerie koa ny ankiray. 3 mora zalahy ny tena maro. Zay no azoko lazaina fa raha hivoaka sy ho voatonona ny anarana, ny anaran'ireo olona ireo, dia mbola tsy azoko atao ny manonona azy zao satria mety manimba ny procédure. Fa certainement ireo olona ireo malala hoe ary kaopy le rony hoe tratran'ny Fleury tsika ary araka Fleury ny film. Dia manomboka eo zany ny sécuritéako no enjana. Raha misy manjoa moa zany dia faly ny ekipandravalo, kanefa na izany na tsy izany tsy ahoako zany, tiako loatra ny tanindrazako no ny tanindrazako no anaovako amin'izao. Mba tiakonareo mba hijery an'ilay film hoe El Chapeau, ahafahanareo malala ny mokondohan'ny olona hoe mpanodikodim-bola, mpanondrana drogy, mpilalao volamena. Dia ahafantaranareo fa tsy misanga ireo olona. Mba ahafahanareo mandrefy hoe na mpanao politika ary anie tsy mahasahy miteny an'izany zavatra teneniko zany. Tena miteny anareo an'izany. Tsy mahasahy. Ao ny sasany miteniteny foana fotsiny hoe 36 millions. Raha reny 36 millions teneninareo reny anie, le fanjakana koa zany vendrany. Soa ihany, soyez zany fier. Hoe vendrana le fitondram-panjakana malagasy, fa raha za mihitsy mpitondra, tena miala tsiny aminao aho. Dia tonga anao dia ataoko mihitsy hoe manao diffusion na mensonge. Na hoe diffamation ka no ambany indrindra. Fa le fanjakana vendrana. Fantatry ny fanjakana tsara amin'ny procédure ao. Satria izy manana avocat. Afaka manaprofy ny fanjakana hoe tiany ny vola tao, tiany PV Aria Afrique du Sud. Dia mine de rien, oy, toa mitovy amin'ny tenin'ny Fleury tokoa. Ay le ry tena kaopy ny zavatra
Mitrango ao tokoa. Eo vao tapona ny domin'ireny mpanaparitaka hoe 36 millions reny. Avaiza ny porofitenenanareo an'izany e! Avaiza! Fa tsy manao reviny mpitotoana fotsiny. Te hahazo vahoaka maromaro nareo dia ino nareo zany dia manararoatra an'le ino izy teo le intervention en Gaël Borgia fotsiny. Tena marina daholo ny zavatra lazainy Gaël iny. Ary iny tsisy tendance hoe Tim na hoe Fleury na hoe Mapara. Ka izay le izy fa dia mandeha step by step amin'ny lakamisy moa zany no ivoahan'ny didim-pitsarana ny amin'ny le procédure le hoe parpia gold fa inona moa izy teo lazaiko aminareo aza matahotra fa ho fantatrareo ara-potoana ny zavatra mitranga ny amin'izany. Anao fitina kely aho. Société Parpia Gold dia ana malagasy karana indo-pakistanais petraka eny Tsaralalàna. Izay ny tompony. Io Parpia Gold io no nitory ny fitondram-panjakana sud-africaine izay milaza fa io Parpia Gold io no tompon'ny volamena ary milaza koa izy fa piasany izy telo lavasambotra nefa tsy afaka nampiseho taratasy ofisialy mampiseho izy fa piasany tokoa izy telo lahy ireo. Tsisy contrat de travail na ny hoe zavatra tokony ofisialy mihoatra an'izany ka dia mahazo mandry ivony vato isika malagasy fa tapona ny taonin-dralahy ho avy ny fotoana mety any Afrique du Sud amin'izay fotoana izay ity corona ity koa ny manahirana fa raha tsy izany mety hitanareo tany foana avany manao direct parce que misy akama any Johannesburg any Fourwize tena vonona mihitsy ny indray ahako hipetraka any na tapa-bolana 2 volana tsy mandoha vola misy piscine ny trano mity ankety ity fotsiny fa dia mahandro tata amintsika rehetra samby ho tahian'Andriamanitra mivavaka tsika tompoko apetraka tsika amin'Andriamanitra ny zavatra ataontsika saotra tompoko mandra-peona veloma daholo tsika alefatsika ty irany grasy ty dia maiza mivavaka tompoko andrasika tia no manambina anahako ary hiary hivavaka tsika amin'izany hery izany hidera sy ankalaza an'Andriamanitra ndao ary. Fui quando ni hai fui quando ni hai cambiato sawa fui quando ni hai ti sucio fui quando ni hai cambiato sawa fui quando ni hai fui quando ni hai cambiato sawa fui quando ni hai fui quando ni hai cambiato sawa Dio be to me
lontano di fianco tu. Azafady kely a, ny am'le resaka radio, am'le société participative nananganantsika azy a, dia malakilaky nareo fa manomboka maromaro ny olona mieritreritra an'le izy sy hiditra ao anatin'le izy. Raha izay dia ny amin'le hoe mamboly coton de Tuiliara miandry an'le fanomezanareo atoko rehefa mamboly tsara nareo ka mahavokatra tsara. Ndao Fui quando ni ai cambia sawa. Fui quando ni ai ti sucio. Fui quando ni ai cambia sawa. Fui quando ni ai fui quando ni ai cambia sawa. Fui quando ni ai fui quando ni ai cambia sawa. Dia be to win lontano di fianco tu. Piangioniait rufani rinau ise mamikiu hitia biturue lontano di fianco tu. Piangioniait rufani rinau ise mamikiu. Fui quando ni ai ti sucio. Fui quando ni ai cambia sawa. Fui quando ni ai fui quando ni ai cambia sawa. Rai su di fu si di fiainaku utuini fana ti javeluna. Azafady a, misy pilote eto manome expertise a, manome ny resaka hoe pilote tena efa zatrady zany manome zany a. Eno tsara, hoy izy 36 millions de dollars pèse 350 kilos avec 3 passagers et 73 kilos d'or et 2 pilotes. C'est trop lourd, Zizi, pour de prendre assez de carburant sur le trajet Tuiliara-Johannesburg avec l'avion utilisé ce jour-là. Sotranao commandant, tsisy pirofo mihoatra an'izay ary nampirofo eo an-tanana raha mbola miconfirme ny zavatra mitranga. Sotra tompoko. Reo ficure, reo fichiasa, tumbuwa pita, quid matana no. Fui quando ni ai ti sucio. Fui quando ni ai cambia sawa. Fui quando ni ai fui quando ni ai cambia sawa. Fui quando ni ai
Jesus foi quando ni ai cambia sawa foi quando ni ai foi quando ni ai cambia sawa foi quando ni ai foi quando ni ai cambia sawa foi quando ni ai Aqui Sinai design bantu Sakela sakata nating famuzang puaw Siya'y pitulizay na tao Sufatu Kailangan natin na Mapitsak ng sinifalay Musika Ninoleferitat wanatiku Isay Najachanifuku Mananaw Tupafamana Yuvani Fiyay na tutupo Nawaminaw Sinage Ninaw na Jayana Siwatuza Uni Fiyay na tutupo Letus Nawaminaw Mananaw Tupafamana Yuvani Fiyay na tutupo Nawaminaw Sinane Ninaw na Jayana Siwatu Isauni Fiyay na tutupo Letus Nawaminaw Traza puissance eu não faço na sua faque Rai la não posso pilar já não fanandit na paque e tu nasce que eu não sune eu não aneftim top tu pune e tena mana mai vananyaina ne fambulau lanzai Reacanyandani Chanenen Kikanya Vela Sinurani Amurun Lan Changeti Ontanye Jaina Werovi No Numankani Ituro Walonze Social No Sakaze Tiafa Kayale No Wise No Wise No Marnan Simba Sumbanya Nef Rola Utaranya Tulisya Suafina Tis politika Na Vula Macarena Sa kita letra titiantan Vula itaran Yang namun terenge Nisa chayan nisa letra natawe Ifafoan Bunan yang nyat nabanawe I know I'm trying me right now, me telling my keys. Life in a Day. L'histoire d'une journée unique sur scène, rythme politique.
ahitana ny fitiavan-teny any tsisy ambony lalàna nampitondra fivavahana nampitondra firenene fa voasoratra ny zava-drehetre ray andro any ho avy ny fandoava-ketre na ianao toy ny zanaka tramina itirana angano fahefanany fanambinane Andriamanitra no manome fa ny fampiasana sy fanatinane ny tsy afaka mobetabe zava-dozanezangelo izany ianao nefa miazakazaka mankany ny manamaivana ny aina nefa mbola ho tsaraina tsy misy azo fiafinana tsisy politika na vola makarena fa zay vita rehetra tety an-tany vola hitsarana ianao no jereny nifatrakan'izay rehetra natao hoe efa voangona ny andro ny atongavanao hoe na ianao an-tramony raina mitany mandraky izay ianao tsisy azo afenana tsisy politika na vola makarena fa zay vita rehetra tety an-tany vola hitsarana ianao no jereny ro malagasy no mosehosena no fitiavam-pahefana sy fitiavan-teny hitsangana namelokanao ahoana no ataonao hitsangana namelokanao ahoana no ataonao hitsangana namelokanao ahoana no ataonao. Zay irzay dia atolotra amin'le renibe n'ity fandaharana ity satria manana marainina sy parain ity fandaharana ity tao ary tokoka any izay latsaka indray ny ranomasina zay. Mandram-pianareo samy tain'Andriamanitra tsika veloma daholo tompoko. Tsara ny emission antsika.